Andriamatoa filoham-pirenena, Andriamatoa Prime Ministre, mbola veriko indray mandeha tsy mitondra fikomiana ny tenako fa mitady fiovana, mitady ny ampiakarana an'Andriamatoa Ravatomanga. Ry vahoaka malagasy, Andriamatoa filoham-pirenena, Andriamatoa Prime Ministre, voalohany indrindra mila tsiny fa hiteny iray ny tenako. Misaotra anao Andriamatoa filoha ny fahatsapahanao fa tsy tokony ataony mikidina pena misequestré vadin'olona, vady aman-janaka. Faharoa, Andriamatoa Ministra ny fiarovana, misaotra anao koa ny teninao teo amin'ny rassemblement. Miangava anao aza miteniteny ny andiany ny voako, mbola tsy niteny ny andiany ny voanao aho. Fahatelo, Andriamatoa filohan'ny Sénat, Général Ravalomanana, tsika mirahalahy dia mpianaka, mpinamana, mpirahalahy. Miangava anao aho, tsy teniteny foana. Tsy haiko ianao ve nanaso ny divorce anay mivady. Aza sombana amin'izany ny fihavanako aminao Andriamatoa filohan'ny Sénat. Be dia be ny zavatra nataoko anao na ny vady aman-janakao. Verina aminao Andriamatoa filoha sy Andriamatoa Prime Ministre. Misaotra anao Andriamatoa Prime Ministre ny teny hoe misokatra ny ankety. Atomboko ao amin'ny hôpitaly miaramila. Voalohany, ny etombohan'ny faty hita devoan'ny hôpitaly miaramila. Zay nitarika disadisa teo amin'ireo pavion zay tratrako mivarotra toaka. Averiko indray, misy généraly any Dego, Général Jaotina Fernand, zay misipa ao misakaiza amina Madame Nathalie, zay manofa ny pavion numéro 7 sy numéro 9 isy ny anadany. Ary Madame Nathalie io manimbazimba ny fikambana vady miaramila, miteny hoe tsisy rarahinan'izay fivamiany ary tsisy rarahinan'izay projet présidentiel any, ary zay ray mialeo na izaha eto na UDTA io. I Général Jaotina amin'ny fotoana io miantso avy any Dego, miantso ny officier coordinateur ny OMI hoe sakafo lisa ny tseny io fa mamay be io. Ary mbola veriko tany amin'ny grand responsable ny réunion grand responsable dia efa nampitandrina any DG DTA tandrema fa manenjika anao partout i colonel Jaotina Fernand sy Mpany Nathalie. Manaraka izany, Andriamatoa filoham-pirenena, Andriamatoa Prime Ministre, mbola veriko indray mandeha tsy mitondra fikomiana ny tenako fa mitady fiovana, mitady ny ampiakarana an'Andriamatoa Ravatomanga. Iandry na iandro be maso informaticien ho eo amin'ny fitsarana. Betsaka ny zavatra resana fa za tsy te resaka be dia be, tsy te handany fotoana anareo. Ampiakary fitsarana Andriamatoa filoha, Andriamatoa Ravatomanga. Misy inspecteur d'État ao, misy inspection d'État ao, ianao ny afaka mamebaiko manitsika andreo. Hoentiko amin'ny resaka fahasalamana fotsiny, eo amin'ny conquête eo an-tany mena, raha ny renseignement zay azo, ary efa nirekopeko za manokana mihitsy, fefa azony Ravatomanga koa ny eo amin'ny conquête hananganana klinika. Tamin'ny déclaration voalohany dia efa niteny taminareo potena ny hôpitaly mpanjakana rehetra, ny hôpitaly miaramila voalohany, ny hôpitaly be felatarana, ny Asgera, fa orientena mankany amin'ny hôpitaly Ravatomanga ny vahoaka sy ny mpiasam-panjakana indrindraindrindra hisotomana hitromana ny volam-panjakana. Manaraka izany, anareo ministère fitantanam-bola, mba hanisy ve recrutement mandoa 300 millions be dia be ny olona mandefa fitarainana. Fahatelo, ny resaka be any COSPAC, verina kely aminao Andriamatoa présidentiel raha ny teninao. Afaka manontany ny procureur ny PAC nareo. Za zao nandefa fitarainanao amataonana, amam-bolana maro. Efa fantatra zao resaka domanialité fosika zay anrafozako, zay miara-tao am-batolana nandritra ny 420 taona, nisy namboatra dossier bidon. Za ndray ny asaina mandeha manao rangement, ny rafozan-dahako zay raiko efa antitra, efa mangovitra, dia mitaraina tsy hitako zay atao anaka. Faharoa, io orphelinako Andriamatoa Ravatomanga zay nandefasanareo gendarme bobaka be, nandeha mitraumatiser ny zaza tao, mbola tsy lombolombo ny kolikoly avy eo amin'ny domaine. Mbola tsy nahita Andriamatoa filoha avy eny an-davarangany voisin makasary ny géomètre, ary mbola misy an'izay dossier zay koa any amin'ny beany koa any.
amataona roa taona angamba tsisy resaka nefa raha ny retraité hatramin'ny directeur d'enquête tsy nisy suite le resaka en même temps ao amin'ny section de recherche misy dossier avoaka mitory ana zao natao an'izao avy dao le dossier io fampiteny fany irenao keo no famierany misy tiany fatezerany frustration alahelo tonga mampiasa fanjakana le matoky remisy le matoky loka amin'ny alina olona tokony hotoizany sara fandoavana vola amin'ny scanner eo anao monsieur le DG eo anao monsieur le DT le matoky DT général Zao teny tanoratra vidinao tao amin'ny birao zaky andeletena amin'ny ministre zany ary le DG afatako ny fiavana DG ramonina de ndao amin'ny ministre de za tsy mifona hoa susurandui ho moi engavenao le matoky DT avoe dao ny dossier ny fampirarana nataon'ny professeur koty famezaso fiasika ny laboratoire enao spécialiste laboratoire moa misy ty anity tamin'ny institut Pasteur manaraka zany mba misy hoe ndre matoky lo ndre matoky remisy mbola dossier ny biany kokoa zany scanner dossier poste resaka trave de varety sy siège varety mbola ao zay dossier zay ao amin'ny biany koa zao nataon'ny professeur rakoty osoka mba misy ve ndre matoky remisy ndre matoky lo ao ny docteur colonel Rakoto Manana Jean Bertrand miasa amin'ny scanner miteny tamiko fasy afasy hoe miforceny colonel Finiavana sy général Rakoto hanao signy contrat-na asana scanner zay atao traite izy ny anazava azy misy kokoa aminareo fa miangavy andre matoky lo atoloran'ny fitsarana andre matora Vatomanga sy complice nyrety farany ola miteny aminao any andre matoky DPJ colonel Fahiny namako ianao firahalatsy frère d'arme mba mijereva fitaratra ny macolonel anao mbola betsaka ny zavatra hoteny eo manomboka tamin'ireny ropaky reny miara-minisy polisy nalefa teny amiko mba hamieritrereto anao mo colonel tsika ho apirahalatsy za tsy miteny misy tao anontany io gendarme élément anao amin'ny efatra maraina namoanjo lany teny za hoe ty afaka mametraka apiraheny tsy nilatsaky ny telo ny efatra mahitany miandro be maso ny division DPJ ary mandaingy ianao za tsy miteny teo maso hoe ianona tsaina zany mikirakirany fitaovanao rehefa aveo ary za mbola tsy hanona anarany misy manambonahitra leka miara-mila anao ao mampatatra anatsara sy tonoko ny anarany filmy iseko miteny aminao nanontaniky hoe maninona ty bandy miandro be maso hoe tena maly anao hoe zay mo colonel ny tena marina efa tsy tera iasa amin'io fa nylehibe matolotra ny oatra fa misy farany zava-dretra colonel Fahiny misy farany zava-dretra ajao ny fiananjo maro pour la communauté internationale toutes les manœuvres concoctées par Vatomanga et ses complices, y compris le ministre des Forces armées actuelles, y compris un gangster informaticien, objet d'avis de recherche, qui manipule tous les matériels de pointe du côté de Villa Pradon, emmené vers le Toubra Tsimandrave, pour espionner tous les citoyens, tous les opérateurs économiques à Madagascar, y compris les opérateurs de vanille, la domanialité. Je vous déplore à inciter à notre président et à notre premier ministre d'ouvrir toutes des enquêtes concernant les activités faites par M. Ravatmang et ses consorts. Merci.